avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Maro amintsika no mametra-panontaniana raha mahita ireo zava-mitranga etsero mikasika ireo tanora. Ireo tanora izay tokony handray andraikitra ho an'ny tombotsoa ny be sy ny maro sy ny firenena. Takina ny anaovan'ny solombavam-bahoaka mangarara ny fanambaram-panana ny eo anatrihan'ny fandaniana ny volam-panjakana. Ho ny mpanao politika teo anatrihan'ny resabe momba ny fandehanan'ireo solombavam-bahoaka manodidina ny valopolo tany Toliara. Tsy afaka mivoana amin'ny lalàna sy ny fitsipika isika ho ny tale jeneraly ny ACM. Manoloana ny fampitsarana vonjimaika ny ENEAM na ny École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie. Miditra ny tsehatra amin'ny fanadiadiana momba ny rarana afatesana olona sy fahaverezana fitaovam-piadiana atao marofinaritra, antalany fiadidiana ny fanavaozana. Takina ny amaizan'ireo rehetra nanao ny abibiana ho ny solombavam-bahoaka. Anovelany nanome baiko ny tafika an-dranomasina ny filoha Amerikanina hitifitra sy hamotika tsy misy fisalasalana ireo sambo iraniana rehetra miodiodiny de Trois d'Ormuz ny antsipriandreo. Akafaliana trano tomboka lasy tongovavy no itsy tia indray ny tokantranonao. Tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha no kafatsika ny fiarahana. Maro amintsika no mametra-panontaniana raha mahita ireo zava-mitranga etserofo mikasika ny tanora ankehitriny. Inona ny zava-misy teo aloha mikasika azy ireny ary fomba fisainana toy ny ahoana no tokony hananana atonga ireo tanora malagasy ho samandray andraikitra ho an'ny tombontsoa be sy ny maro sy ny firenena manontolo. Matoa andatsoratra. Taratry ny fiarahamonina ny fizarazarana na ny fifampizarazarana ka mampametra-panontaniana. Hoy ny eo anivon'ny Observatoire de la Jeunesse raha namoaka farambarana an-gazety tamin'ity androany ity. Hita mantsy fa mizarazara be ny tanora malagasy ankehitriny ary tsy tranga mandalo izany fa taratry ny toetra lalin'ny fiarahamonintsika ankehitriny. Tsikaritra izany tamin'ireo hetsika farany nataon'ny tanora ka ny andaniny manohy ny hetsika tsy voatery ho voahomana mialoha amin'ny fomba maleo tena. Ny ankilany ny safidy anara-drafitra tsy mandeha ho azy ny safidy. Hoy ny Observatoire de la Jeunesse fa azo azavaina amin'ny fomban-javatra ara-tsosialy sy toe-karena atrehan'ireo tanora. Rehefa anaty tontolo manjavozavo tsy ahita mitsinjo dia maro ireo manapa-kevitra hitsinjo ny fiainany manokana na handrirotra ny sainy manoloana ny safidy hoe anohy ny tolona ho an'ny firenena sa andeha amin'izay fanararaotra arakasa sy fivelomana. Fanampin'izay efa fantatra sy efa mahazatra ny fifandraisan'ny tanora sy ny fahefana politika. Miainga amin'ilay hoe fifanantonana sy fifampitiniana. Avy eo raisina manokana izay pitarika ka mety ho karakaraina manokana mihitsy aza. Maro ny karazana fikarakarana atao amin'ilay pitarika aorian'ilay fionana sy ny fiainona. Ohatra amin'izany, omena vola hampangina azy, omena toerana sy ny maro hafa. Io ilay fomba fitenitsika mahazatra hoe mamono afo. Fomba fanaon'ny mpitondra teo aloha ary efa ny ainantsika ny taonany maro izany manoloana ireo pitarika amin'ireny pitaky sy pitolona indrindra amin'ireny université samihafa ireny. Dia sanatria ve mbola hitranga izany amin'izao fotoany ny fanavaozana izao? Hanahirana izany raha miverina. Hoy ny Observatoire de la Jeunesse satria amparefo ny fiombonan'ny tanora azo vahana ny fikatsahana tombotsoa manokana. Io farefon'ny tanora io no tsara asianteny sy asiana tsindrim-peo ka ho jerena akaiky hitadiavana vahaolana maharitra. Tsy fitaovana akory ny tanora ary ireo tanora ihany koa tsy tokony andrainy tena ny ho fitaovana.
misy tokoa mantsy ireo tanora sasany noho ny tsy fanananasa, noho ny fahasairanana, noho ny tsy fahaizana mba tsy ilazana hoe iva fisainana, zotoka ny fitaka sy ny lainga tsara lahatra sy ny fampanantenana pokaty ataony ireo mpanao politika sasany, ary araotiny sasany amin'ny fahalemena ananana izy ireny. Misy ireo tanora sa manao viveriny ainy raha misy tombontsoa kely ho azony, fa tombontsoa goavana be kosa ho an'izay naniraka sy nanakarama azy. Very amin'izay fotoana ilay tanora ho avy ny firenena. Tsy hita ilay tanora mijoro sy miady ho an'ny tanindrazany sy ho an'ny tombontsoa iombonana. Lasa tanora pisera no mameno tanàna, lasa tanora mialangalana, tsy sa mandray andraikitra akory. Raha tiana araka izany ny anova ka hanome lanja ny tanora, ilaina ny fananana toetsaina sy viana mampiombona ary tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena. Ilaina ny toetsaina mampiavana fa tsy sanatria kory mampizarazara. Tokony hijoro ho ray aman-dreny, anoro sy ananatra ary anoro lala mahitsy ny tompona andraikitra isa-tokony. Ireo fomba fijery sy fomba fisainan'ireo no ahafana mametraka vahaolana maharitra, hananana tanora avanina sy vonina, mandray andraikitra, hampamiratra ny hoavin'ny firenena iray manontolo. Izay ny fomba fijery matoan-dahatsoratra ny tanora sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao, fa ny raharaham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ihany koa takiana ny anaovan'ny solombavam-bahoaka mangarahara ny fanambaram-pananana eo anatria ny fandaniana volam-panjakana ho ny mpanao politika eo anatria ny resabe momba ny fandehanan'ireo solombavam-bahoaka mandidina ny 20 tanontolo iara tokony ho amin'ny laharam-pamena mamala ny filana ao amin'ny distrika misy azy no andaniana ny vola raha ny faneho-kevitra nentin'ireo mpanao politika tamin'ity andro anty. Arina fitiavana. Nitondra fanazavana manoloana ny tsikera sy ny resabe momba ny fandehanan'ireo solombavam-bahoaka manodidina ny 20 nanatrika ny festival Tsapika tanontolo iara ny farany herinandro teo ny solombavam-bahoaka ny Galamavono Maly. Nambarany fa tsy nisy ny fandaniana ny volam-panjakana na niala tamin'ny kitapom-bola ny antenimieram-pirenena fa samy niantotena tamin'ny volany ireo solombavam-bahoaka tsirairay fa tsy nisy ny fandaniana ny volam-panjakana nandritra ny dian'izy ireo tany an-toerana. Nitondra ny fanehoan-keviny ny mpanao politika eo anatria ny ity raharaha beresaka ity, izay nilazana fa tsy misy manakana ny solombavam-bahoaka monjy lanonam-panjakana saingy tokony hahijery ny laharam-pahamehana amin'ny fandaniam-bola izy ireo. Takiana nanaovan'ireo solombavam-bahoaka fanambaram-pananana isiny mangarahara amin'ny fandaniana samihafa ataon'izy ireo raha ny fanazavana. Vahoaka zany no patron nareo, rariny sy hitsiny raha ohatra ny patron nareo mahafantatra ny mombamona nareo satria nareo no ikirakira ny volam-bahoaka. Mahatonga amin'ny teny foana hoe alohan'izay aloha tovy mangarahara aloha ny tombam-pananan'ireo député rehetra satria miteny daholo manam-bola rehefa jerena ange ny dépense-ndralahy tena mampanontany tena hoe ny karama sy ny andaminy teny ve navitany manao an'ireo zavatra be dia be ataon'ireo na fizarazarana voly zany na ninony zany dia izy ataovy mangarahara aloha ny tombam-pananana ampidirao ny any avelany satria fausse déclaration daholo no ataon'ireo rehefa tsy tafiditra ny fananana ny velany. Fausse déclaration ny dikan'izany fanananao dia naiza misy azy tompo fa tsy nety Madagasikara rera. Ny famalina ny filan'ny vahoaka isaky ny distrika no mila ifantohan'ny fampandrosoana andaniana ireo volam-panjakana nomena ny solombavam-bahoaka ho iatran'ny filohan'ny antoko FMI Malagasy ao anatin'ny fanavozana isika izao ka tokony tsy amerina ny tsy nety tamin'ny fitondrana teo aloha amin'ny fandaniana fa tany ny vola amin'ny fisehosehoana ivelany tsirairay. Na hoe ny antotena ara ny député mbola veriko indray. Ny volan'ny député tsy tokony tapitaperina mandeha voyage ohatr'izany fa tokony any amin'ny filan'ny vahoaka tsisy mangarahara ny asa ataon'ilay député tsisy makany amin'le fampidinana ny vidim-piainana. Io nge ny tena tediavin'ny olona akoatra ny jiro sy ny rano io nefa nisongadina tany amin'oloana. Izy nge afaka manao izay tiany atao amin'izay vola anazy fa marina aloha asehoanay aloha hoe fa manana vola ianao amin'ny tenanao dia zay ianao vao afaka miteny hoe zay anaovako ny volako fa tsy afaka miteny koa nefa ianao hoe zay anaovako ny fotoanako satria raha fotoana tokony esanao eny amin'ny Tsimbazaza tsy tokony any Toliara ianao. Ifarana rahampitso ny fivoriana tsara-potoanan'ireo solombavam-bahoaka tsy tafiditra tao anatin'ny lahadinika ny mahakasika ireo fanadihadiana parlementera momba ireo raharaha mafana toy ny jirama, ny fitoriana ny filoha teo aloha sy ny maro hafa. Voafetra ihany ny lahadinika ka andrasany mpanara-baovao ny toy ny ireo raharaha beresaka teto amin'ny firenena amin'ny fotoam-pivoriana rahampitona voalohany amin'ny volana Mey
tsy ho very anjavony ny vokany ary sy ny mangarahara. Fanamariana mila jerena avokoa reny ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fa tsy afaka mivoana amin'ny lalàna sy ny afitsipika isika eto Madagasikara hoy ny tale général ny ACM. Na ny aviation civile de Madagascar manoloana ny fampitsarana vonjimaika ny ENEAM, na ny École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie. Vokatry ny tsy fanarahana ny fenitra takina no antony hanandraisana ny fanapa-kevitra raha ny fanazavana netiny tale général ny ACM tamin'ity andro anty. Entsora Soary Malala. Vokatry ny tsy fanarahana ny fenitra takina no antony nandraisana ny fanapa-kevitra ampiaty vonjimaika ny ENEAM na ny École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie. Sekoly fanofanana mpanamory fiaramanidina eto Madagasikara izay niteraka resabe tao anatiny tambazotra tserasera hoy ny tale général ny ACM. Nambara ny tompon'andraikitra fa efa fantatry ny mpitantana teo aloha ihany koa io olana io saingy tsy vaovao ara-potoana izany. Mampiatra ny convention, mampiatra ny règlement ka tsy afaka mivoana amin'izany ny anjarandraikitry ny ACM raha ny fanazavana. Convention, règlement, arya, ny kôdya no mamaritra ny fitaterana anabakabaka sivily eto amin'ny taniny République ny Madagasikara. Convention voalohany dia ny Convention de Chicago voalazako teo. Ny kôdya dia ny code malagasy de l'aviation civile na ny CEMAC, ohatry ny code de la route zany izy io ety amin'ny fitaterana an-tanety. Ary ny farany dia ny règlement na ny RAM zany règlement aéronautique de Madagascar. Ireo no mamaritra ny resaka drone ary ihany koa ny resaka sekoly fiofanana amin'ny aéronautika ary ny météorologie eto amin'ny taniny République ny Madagascar. Ny anjara ndraikitry ny ACM dia mampiatra ny convention, mampiatra ny code ary mampiatra ny règlement fa tsy afaka mivoana ny ao anatin'izay. Tsy maintsy manaraka ny fenitra sy ny lalàna misy isika eto Madagasikara. Raha tsy izany, tsy maintsy raisina ny fepetra. Ho fisorohana ny loza mety iseho sy antohana ny fiarovana amin'ny sehatry ny sidiny eto Madagasikara no anton'izao fanapa-kevitra izao. Eto zany dia tsy misy finiavana mihitsy hoe anankirotana na anakatsakana fa fangatahana fotsiny ihany hoe andao isika mba hanaraka ny fenitra sy ny lalàna. Raha tsy misy ny olana dia milamina le izy, fa raha sanatry n'izany misy olana mitranga dia tompona raikitra voalohany ny aviation civile de Madagascar. Raha tsy ivona, efa nisy ny fitsirihana natao ny 17 sy ny 14 ny volana febroary 2024 nandritra ny fitantanana teo aloha. Taorin'izay, nandefa fampitandremana voalohany ACM ny 17 ny volana martsa 2024. Anarahina fampitsahivana indray ny 14 ny volana martsa 2024. Nisy ny fifanarahana ny anome fanitarana 15 andro ho an'ny ENEAM. Izany hoe, hatramin'ny 12 ny volana aprily 2024 anitsina ireo tsy fanarahan-dalàna voamarika tamin'ny 17 ny volana aprily 2024. Tsy nisy anefa ny fivoarana ka nandefa fampitandremana farany ACM ny 17 ny volana desambra 2024 ary nanapa-kevitra ny ana foana ny fahazahoan-dalana nanomboka ny 10 ny volana aprily 2024. Miresaka sidiny izay hatranisika dia isidina any an-talahy vetivety. Miditra ny tsehatra amin'ny fanadiadiana momba ny rarana afatesana olona sy ny fanolana ny hari ny fahaverezana. Fitaovam-piadiana atao amin'ny komuna maro finaritra an-talàna eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika amin'ny fanavaozana ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Takina ny maizana ireo rehetra nanao ny abibiana tany an-toerana na sivily na miaramila raha ny fanohan-kevitra netiny solombavam-bahoaka manoloan'izay honina saina. Tapabolana teoriany tranga nisy atao amin'ny komuna marifinaritra distrika Nantala, tsy mbola mivalina ny rarah amin'izao fotoana. Nisy anana fohy, nisy vehivavy olana ankoatra ny fikasihan-tanana tamin'ity rarah ity raha ny fampitam-baovao, ka nandefa hiraka ny antoerana ny eo anivon'ny fiadidiana ny fanavozana ny Repoblika. Satria ianao mba zandaro zany tsy fantatra ny vahoaka izy anarana izy zao, fa mila mpandaloviny mason'le victime zany hoe izy le nanao eritreritra taminy, ohatra le nanolana. Izy no le eritreritra tany. Nazo message zao dia tonga any Antala ny zerevany présidence handeha hagnadiady mivantagna miandry antsika zao ino zegny ny fepetra raisina amin'izay nanao victime zany. Entitra alohany ny fitsipika anatin'ny fitanopelaminana gendarmerie aloha
tsy manao fahatany magnano abinana avy ny zavatra rehetra tagny e nampetraka ampelantagnan'ny fanjakagna ampelantagnan'ny fitsaragna ny raharaha avadoza no isokajiny ny solombavim-bahoaka ny zavanisy tany toerana ka hitakina ny fepetrahenjana ho andronana tanteraka izany. Misy fizaragna voalohany zany le basy very resaka figiagna toaka fisotroana toaka zany miaraka ampinamanamana zay olo mandalo amin'ny lalana antsona evatino aiza basy very na olo tsy malala zavatra darona ke olo tena tsy mahafantatra zava-misy olo mandalo amin'ny lalana no nantsona ny darona andrika anaty diadiavina ny kibo jiaby vele hazo de koma le nisy fanolanana koa atao zava-doza ny zava-nisy tsy voazao no nainona fioaram-pefina tona mpitandro filaminana fa matetika saingy tsy misy toy ny raharaha fanavozana izao ka takina ny ampafantarana ny daolobe izay sazina azy ireo zandary tafiditra amin'ny raharaha itira ny fanazavana fa ihany koa izay fepetra raisina isorohana ny fanapara-pahefana tona miaramila amina sivily. Ny tanora sy ny raharaham-pirenena no nyresahantsika tao anatiny matoa andatsoratra teo fa ny tanora sy ny fampananana asa ankehitriny 520 isanjato ny tanora ihany no tonga eo amin'ny sehatry ny asa eto amintsika. Hoy ny minisitry ny asa sy ny fampananana asa nandritra ny hetsika teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahanteny. Mila paritaka manerana ny faritany ny hetsika salon de l'emploi et de la formation toy izao ahafahana mampiona ny tanora mitady asa sy ireo orinasa manome an'izay tolotrasa samy avy izay tojondrina tahiry. Eny amin'ireny hetsika isan-karazany mahakasika ny fampianarana ambony ireny no ahitana tombontsoa lehibe satria ahafahan'ny tolotra sy ny tinady mifanenina eo amin'ny tanora mitady asa sy ny orinasa mitady mpiasa amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ireo tanora efa mandalo fampianarana ambony no maniry asa saingy mbola tsy voaray. Noho izany rehefa misy hetsika mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fampananana asa dia tonga maro izy ireo. Isan'ny nanaporofo izany ny Trangateny Mahamasina androany. Anisany mandray anjara amin'ny famahana olana amin'ny tsifitsina asa eto Madagasikara ny hetsika toy izao satria araka ny arahantsika mahafantatra androany rapiso afaka piso dia misy avy hatrany ny fandraisana tanora izay mamaly ny filan'ny orinasa mandray anjara amin'ity hetsika mandritra ny 3 andro ity. Tsy eto Antananarivo irery no ahitana olana ny tsy fananana asa ho an'ny tanora fa manerana ireo faritra 320 hafa eto Madagasikara ihany koa. Mila vahana ihany koa izany olana any amin'ny faritra izany hoy ny minisitra. Tsy vitany hoe tsy ampy ny tolotrasa eto Madagasikara fa tsy mifanaraka amin'ny filana ara-toekarena ihany koa ny asa misy ka ilaina fanavaozana ny lalàna amin'ny feny asa. Dia nanao vahidohan-draharaha zany eo anivon'ny ministera amin'ny alalan'ny fitaliavana général ny fampiroboroboana ny asa sy ny office national ny asa sy ny fanofanana amin'ny fanavozana ny politika nasionaly ny asa eo ka tsy vitany hoe fanavoazana fosiny fa tena hoe amaly ny filana maharitra sy vahaolana amin'ny toetra zany amin'ny fampisina asa eto Madagasikara. Orinasa ny akamaroan'ireo nandray anjara teny Mahamasina ankoatra ireo sekoly ambony sy ivo toeram-panofanana tsy karatra teny an-toerana fa mitandahatra ireo tanora mitondra CV sy miroso amin'ny entretien. Fionana ao anatin'ny tontolon'ny asa izay fa fionan'ireo mpisehatra amin'ny fananantany hofongorona hatramin'ny fakany ireo tambazotra mpandroba sy mpangalatra tany matanjaka eto amintsika. Ho minisitra ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany nandritra ny fanokafana ny fokonan-doha-paritra momba ny fanajariana ny tany sy ny fananantany teto Analamanga. Tanjona ny andravonana ny fakakevitra isan'ny tokony ka amoahana vahaolana hamahana ny olana aran-tany izay mampitaraina ny vahoaka saika manerana nosy amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikonan-doha-paritra momba ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ato amin'ny faritra Andalamanga ompanana amin'ny fakan-kevitra momba ireo teboka lehibe ny fionana ireo mpisehatra voakasika. Voalohany amin'izany ny mahakasika ny raharahantany sy ny fanajariana ny tany izay andinihina ny fandamenana isam-paritra sy ny tetikasa fampandrosoana. Faharoa ny resaka trano fonenana sy ny asa fanondrenana ka ametrahana sehatra stratégique amin'ny fanatsarana fepetra ho fampivoarana ny tanàna. Fahatelo dia ny momba ny fanavaozana ny tany. Efa lalim-paka ny olana momba ny tany eto amintsika na tany ifandovana io
na fifampivarotana ka mitarika disadisa maro eny anivon'ny fiarahamonina izay miafara amin'ny fifampitoriana eny amin'ny fitsarana. Mendrika isitraka ny tanina amin'ny mpilaminana ny malagasy ka hofongorona hatramin'ny fakany ireo tambajotra mpangalatra tany sy mpandroba matanjaka eto amintsika, hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany. Marina fa efa misy ny lalana mipetraka, efa misy ny rafitra mipetraka kasikan'izany ny raharahantany zany, fa matoa mbola misy ny olana dia asiantsika fakan-kevitra alohany andravonantsika azy andraisantsika fanampan-kevitra miaraka, tsy hijery afa-tsy zay tombontsoa ny vahoaka malagasy ampanarantsika ny lalàna zay ary averiko ny ray mandeha zay fepetra na zay fanampan-kevitra raisina ka mifanaraka amin'ny zavatra roa dia tombontsoa ny vahoaka malagasy ary manara-dalàna dia tsy maintsy ho tanterahantsika. Zay zany ny tena ho zava-dehibe hivohitra aorignan'izao fakan-kevitra zao. Atsangana isaky ny distrika tsy ho ela ny komity isahana ny raharaha ady tany. Ity komity ity izay andraikitra ny famahana ny olana sy andray fanampan-kevitra farany amin'ny fanomezana ny tany ho an'ny tompony. Ankoatr'izay, ho fanana ihany koa ny tany nobodon'ny mpanjanaka na ny tany an'ireo kolon ka averina amin'ny fanjakana ny tany ary ho zaraina amin'ireo tena fokon'olona mampiasa azy. Eo anatreha ny fiazakazaka hivarotra ireo tany ny kolon ireo, nandray fanampan-kevitra ny ministera fa atsahatra avokoa ny raharaha arabarotra rehetra izay mifandray amin'ny tany ny kolon. Dia efa manao an'izay projet na arrêté zay miawa qui arrêté tsy handalo conseil cour zay fa ho vitanay vetivety zay fa manakaiky amin'izay baiko ny filoha zay mba hatonga anara-dalàna ny asan'ireo rehefa tena misy olany tany tsy voavaha mihitsy samy milaza manana ny marina miady any fitsarana tsy vita ary indrindra fa ny mampalahelo ny tena tompony indray no diso dia io komité no hitsirika hidina sur terrain ka zay tapaky ny komité no anomezana baiko na ny autorité judiciaire na ny topodomaine omeo azy ny tanana. Ny faritra rehetra manirana ny nosy no nanatanteraka ity fikonandoha amparitra momba ny raharahan-tany androany ity, kendrena ao anatin'izao andravonana ireo fakan-kevitra ny votra ka ampahana vahaolana raisina amahana ny olany ady tany. Mbola itoy raha pitso ny fionana ka izao fakan-kevitra isam-paritra izao ny dingana iray entina miatrika ny fikonandoha amin'ny pirenena anatanterahana ny fanovana eo amin'ny sehatra ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany. Fikonan-doha tsy fikonan-doha roa arisany kondoha ihany koa amin'izao fotoana ny firaisamom-pirenena amin'ny sehatra ny fananan-tany eto Madagasikara ho famahana ny olana fananan-tany raha ny fanazavana ny etrizy ireo. Sehatra ny fananan-tany izay mbola betsaka ny olana sedraina mikasika ny fisitrahany vahoaka ny zony ao anatin'izay ka eto Andriatsilava. Ho fanomanana ny fikaonan-doha-pirenena ny volana Jona na Jolay ho avy izao, iroso amin'ny fikaonan-doha ireo firaisamon'ny pirenena misehatra amin'ny fananan-tany eto Madagasikara. Tanjona ny ampitovy fomba fijery eo amin'ny samy firaisamon'ny pirenena, eo amin'ny rafitra sy ny politika ny fananan-tany ary ny fitantanana tokony apetraka. Hiezaka hamoaka vahaolana sy anolotra sosikevitra ihany koa izy ireo ho fandraisana anjara amin'izao fanavoazam-pirenena izao, indrindra ny sehatry ny fananan-tany. Ho an'ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananan-tany manokana, izay efa 20 taona ny sehatra tamin'ny fananan-tany, mizara 3 lehibe ny olany fananan-tany eto Madagasikara, tokony hitadiavana vahaolana maharitra. Io zany le olana teraky ny satatany lany andro. Dia iny hitantsika hoe terrain titré amin'ny colon, eo ihany koa ny resaka cadastre ina CV, cadastre tsy totosatra amin'ny farany, reny rehetra reny miteraka olana. Dia ny teboka ray faharoa, olana teraky ny fibodona tany sy ny fanesorana ny olona izay mampiasa tany rehefa misy fotoana ilan'ny fanjakana anaovana fotodrafitrasa na ihany koa hoe misy fotoana ilan'ny fanjakana ampanofana tany ho fampiroboroboana fampiasam-bola. Dia misy tranga maromaro koa aterak'izay. Eo koa ny resaka fitrandrana renan-kibon-tany tafiditra ao anatiny ny olana iny le fanesorana ny olona eo, tsy voaja ny zon'ireny olona reny. Dia matetika misy fanolanana izy amin'ny
tompony tetikasa sy le fokon'olona zay efa mampiasa n'le tany. Zay ny faharoa zay. Dia ny fahatelo farany a, le tena olana mifandraika amin'ny fanoratana zo fananatany sy famondrana zo fananatany. Io zany le olana mety hatramina fandovana ohatra, fifampivarotana na fangatahana taratasy porofananatany mihitsy. Loha hevitra misy adimy no dinian'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fananatany mandritra ny 4 andro. Ny lohahevitra voalohany dia ny fahafana mahazo tany na koa hoe accès à la terre. Ny lohahevitra faharoa dia ny disadisa sy olana eo amin'ny resaka fananantany na koa hoe conflit et litige foncier. Ny lohahevitra fahatelo dia ny zo fananantany pompon'olona na droit foncier communautaire. Ny lohahevitra fahaefatra dia ny fampiasana tany sy ny famatsiam-bola ary ny lohahevitra fahadimy dia ny fananantany sy ny tontolo iainana foncier et investissement. Isan'ny olana goavana tokony andraisan'ny fanjakana fanapaha-kevitra ihany koa ny fahafahan'ny malagasy misitraka tany. Ny fisitrahan'ny malagasy tany izay saika avy amin'ny fandovana avokoa ny 700 isan-jato ka ina iafara amin'ilay antsoina hoe microparcellisation any aoriana. Tsy manantsika tetikady mazava tsara amin'ny fanomezana tany ho an'ny malagasy fa saika mifototra fotsiny tsika amin'ny hoe fiarovana zo fananatany, fanaovana titre sy karatany mila jerena miaraka nefa reo teboko reo. Dia raha tsy voajeritsika dieny zao zay raha ohatra ka resaka lova foana no veritsika hoe fomba azaho malagasy tany. Rehefa sahirana ary malagasy mbola varotra lova indray, mihena foana ny tany eo ampela-tany na ampiasainy, afaka 500 taona zany rehefa manao projection zay miditra amin'ilay microparcellisation tsy anana tany ny akamaroany malagasy fa malagasy vitsivitsy no hitombo ny tany, mibetsaka ny tany satria ireo le manana fahafahana hividy tany mpanjakana. Nalatsinainy sy talata ho avy izao araka izany no ifampitona eny amin'ny panorama Andrainarivo ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany. Afaka mandray anjara ihany koa ny olom-pirenena ary isy fandraisana fitarainana sy fanomezana torolalana mikasika ny fananantany eny an-toerana. Izay ihany koa no entsika misento ao anaty doka fohy ny olana famatsiana solika ny Antsiranana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mpanao gazety sy ny asany izay tsy voatery ahafalany ampitondra fanjakana. Lohahevitra isany horesahana ao anatin'ny fanamariana ny fahatelo ny volana May zany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarantsika ny Antsipriana izay. Aza misaraka aminay. Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiange. La Vache qui rit, parce que c'est bon de rire. Foire pro-hygiène et cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassou. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 03707 447 01. Partenaire média, Cool TV, Cool FM. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale avec ZKDigimax,
découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée, de 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Woko canette 33 centilitres andray zany malazy lay woko miaraka aminao naiza naiza dimanjato sy roa arivo ariary monja. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naiza naiza mahatafy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny tiako Jimina mangala etaetanaka manala etaeta hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C mety amina Posto am'izay le kife arahanao ty ireo bonus tata amin'ny netweek sy netmont mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% be zao isaky mividy netweek na mampa amin'ny vola anao tolotra manomboka amin'ny 3,000 ariary kifeo bébé coucou surf tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi yes. Izatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity ampitomboana ny isandro fivarota-panafody any ambanivohitra ho fiantohana ny fahasalamam-bahoaka apetraka ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny fahasalamana na ora solombavam-bahoaka izay tonga nanatrika ny zakabe fa efatry ny APM na ny Association des pharmaciens de Madagascar tamin'ity andro anty Entsora Soarimalala. Hapetraka ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny fahasalamam-bahoaka ho fanaramaso sy ho fanatsarana ny fiantohana ara-pahasalamana isaky ny komine ampitomboana ny isan'ny fanafody ampanarahana fiantra ihany koa ny seha-pivarotam-panafody ialana amin'ny tsy fahatombanana sy ny tsy fampiny toeram-pivarotana fanafody miantefa amin'ireo toeram-pitsabony any ambanivohitra ireo no anisan'ny nisongadina tamin'ny ZKB fa efatry ny Association des pharmaciens de Madagascar manandanja amin'ny fitsinjarana fanafody sy ny fiantohana ny fahasalamam-bahoaka ireo mpivarotra fanafody raha ny fanazavana. Anirinay solombavam-bahoaka dia partahan'ny fanafody any fotony any satria io ihany miantoka ny fahasalamam-bahoaka amin'izao vanim-potoana izao. Eo ihany koa ny atao hoe fampitombona ny isan'ny fanafody izay tokony ho azon'ny dépôt médicament amidy izay hita fa aretina mahazo ny vahoaka any ambanivohitra koa dia tokony ananan'izy ireo any vatana satria matetika ny hôpitaly any fotony any tsy misy fanafody hany ka lasa varomaizina na lasa amin'ny varitra tsy ara-dalàna fahatongavany fanafody any ambanivohitra any ka ny ilain'ny atao hoe fanaraha-maso sy ny balisy any tena tanjona lehibe ao anatin'izany hoe tolo-dalàna. Hatreto manodidina ny 500 ny toeram-pivarotam-panafody eto Madagasikara
manana andraikitra lehibe arak'izany ireo mpiantsehatra amin'ny fanafody. Ilaina ihany koa ny firaisankina miaraka amin'ny vahoaka ho fampandrosoana ny sehatra ny fahasalamana manoloana ireo olana ateriky ny tsy fahatombanana ny fivarotana fanafody manirana ny nosy. Mila tsaroan'ny mpanao gazety hatrany fa tsy izay mafala ny mpitondra no atao fa ny mampita vaovao marina amin'ny vahoaka. Isan'ny teboka ho velavelarina mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ny momba io. Raha ny fanazavany ireo mpikarakara io fotoana io izay natao hanatsarana hatrany ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto amintsika Henso Rasoarymalala. Tsy natao hanaovana fety ny fahatelon'ny volana Mey fa fotoana andinihana ny mahazava-dehibe ny lanja ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Hoy ny sekretera jeneraly avy ao anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina toy ny inona no efa tratra, inona no izay natratrarina kanefa tsy mety tratra mihitsy, ary inona ilay olana tsy ahafana mahatratra izany, hoy izy nametra-panontaniana. Nampifanarana ny zava-misy maneran-tany ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia ny manorina ho avy ao anatin'ny fandriam-pahalemana na façonner un avenir en paix izay midika fa manana anjara biriky amin'ny sy ny fandriam-pahalemana ihany koa ny mpanao gazety. Ny zavatra tsara marihana dia hoe ny fahatelon'ny volana Mey dia tsy sanatria fety fa fotoana andiniantsika mpanao gazety ny mahazava-dehibe izany hoe lanja ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izany. Inona no efa tratra, inona ny tena ezahana ho tratrarina ary tsy mety tratra mihitsy, ary inona ny olana afahantsika tsy afahantsika manatratra an'izay. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia mifandray amin'ireo zavatra misy maneran-tany ny ady dia ao anatin'izany ahoana zany ny anjara biriky ny mpanao gazety amin'ny fametrahana ho avy ao anatin'izay tontolo ny fandriam-pahalemana izay. Dia izany zavatra ny hoentina amintsika manana anjara asa lehibe tsika amin'ny fampirindrana fandaminana ny fiainan'ny fiarahamonina. Dia ny fahatelon'ny volana Mey zany dia hoentina indrindra iresahana ifampiresahana amin'izay. Maro teboka ho raisina amin'ny fotoana io toy ny mpisintona lakolosy, ny fifandraisan'ny mpanao gazety amin'ny mpitandro filaminana, ny firaisamonim-pirenena sy ny sisa. Isany koa ny master class sy hanomezana fitaovana eny anivony anjerimanontolo sy fampiofanana ho an'ireo tanora amin'ny ady atao amin'ny vaovao ny nina no disoina. Io ataontsika hoe semaine de célébration io zany dia maka endrika maro. Ao ny ady hevitra, ao ihany koa ny atao hoe master class amin'ny fanomezana fitaovana eny anivon'ny anjerimanontolo, fanomezana karazana formation kely master class zany hoe ahafahan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ireo ho mpandray andraikitra, mpandray anjara amin'ny ady amin'ny vaovaon'ny nina ny disoina na des informations. Eo ihany koa master class izay miaraka amin'ny association des femmes journalistes de Madagascar eny anivon'ny collège miarahana amin'ny UNICEF koa amin'izany ahafahandreo mpisehatra ihany koa miady amin'izay vaovao ny nina ny disoina izay, indrindrandrindra moa eny amin'ny tambajotra tserasera. Mila fantatry ny mpanao gazety hatrany fa tsy izay mahafinaritra ny fitondram-panjakana no atao fa ny mampita ny vaovao marina amin'ireo olom-pirenena. Marina fa ao anatin'ny herinandro izay manomboka amin'ny fomba ofisialy ny 17 ny volana Aprily ka hatramin'ny 7 ny volana Mey ny fankalazana. Famatsiana solika any Antsiranana vetivety. Andro maro zao no nahitana filaharam-be ny tobin-tsolika tao Antsiranana. Nanamafy ny tompon'andraikitra avy amin'ny ofisy malagasy des hydrocarbures Diana Savandroany fa misy solika 5 alina azo 8 litatra eo ho avy amin'ny sambo avy any Toamasina ary vinavinaina higadona ao amin'ny seranatsambo na Antsiranana ny sabotsy ho avy zao. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay tateriny Akolo Antsiranana. Toy izao hitantsika zao no fiandrasana latsantsy amin'ny toby mpivarotana solika eto Antsiranana. Manomboka amin'ny 4 ora maraindraigny efa misy olona milatra izany. Nilaza ny délégué régional office malagasy des hydrocarbures misana ny faritra Diana Sava fa manomboka amin'ny alahady zao dia efa miparitaka magnirina ny toerana mpivarotana solika eto Antsiranana izany. Sambo zay mpitatitra solika zany dia efa manao chargement agny Tamatavy izy amin'izay miteny zao io ary andrasana ho tonga ty Antsiranana izy amin'ny 20 volana Avrily izy zao. Dia manaraka izay moa zany amin'ny 20 ny volana Avrily no efa miparitaka eto amin'ny faritra eto Antsiranana io lasantsy io zay eo amin'ny 890 000 litres. Ka io lasantsy 890 000 litres io zany dia vinavinaina ho anatin'ny 3 na 4 herinandro.
vinavinaigna aharitry telo hatramin'ny 4 herignandra io lesansy zay hoavy io ary efa misy koa ny lamigny napetraka ny fitondram-panjakana eto antoeragna amin'izao famatsiana solika izao. Nanamafisany izy ireo koa fa tsy azo atao ny mividy amin'ny bidon sy manangona lesansy ao an-tragno famapitera 12. Tsy azo atao koa ny mivarotro amin'ny vidiny miopampina fa mavoany sazy. Mila miaritra kely hatramin'ny faran'ny herinandro zany ny any Antsiranana ao anatin'izay famatsiana solika izay. Fa ho fampiroboroboana ny fihizan-tany sy ny asa tanana ao Menabe. Hanomboka raha mipitso eny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina ary ahatra 2 andro ny business day. 2 andro ahitana fampiratiana ireo tolotra samihafa famelabelara-kevitra momba ny zavaboary sy ny fihizan-tany ary mifandraisana mpiasa eo ny eo ihany koa. Hetsika iarahana amin'ny groupe Kimony sy ny ministera tompony andraikitra ary ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Andoarantsika ny fanampanazavana. Business day moa zany anaran'ity salon ataonay ity ny tanjonay aminazy ity zany apafantatra ny faritry Menabe zany aloha hivarotra ny faritry Menabe mihitsy amin'ny resaka fizahan-tany dia sady anao tolotra ho an'ny mpianatra koa zany zay hoe sao dia misy ankizy te hanao stage na misy ankizy hoe mitady asa dia voniny zay zany andrayan'ny zareo raha pitsy misy stand RH ao amin'ny stand ao. Lafomba vao afo fa mbola maro ny olana tsy ahafahany malagasy indrindra ny tanora mamaky boky. Isan'izany ny fampafantarany toerana afaka makiana boky sy ireo tranom-boky araka ny songadina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny boky tamin'ity andro ho an'ity. Apetraka araka izany politika mazava ampiroboroboana ny famakiam-boky hono teo anivon'ny ministera voakasika. Ndoarantsika ny Antsiprian'izay. Diso ny fieverana fa tsy tia mamaky boky intsony ny tanora amin'izao fotoana. Ny fahafahana omena azy ireo hamaky boky no tsy ampy raha ny fanazavana avy amin'ny mpisihatra ao anatin'ny boky nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny boky androany. Mbola vitsy ireo mahalala ny toerana ahitana tranom-boky, toerana afaka anjifana boky, eo ihany koa ny tahotra hiditra amina tranom-boky iray noho ny tsy fahafantarana sy ny tsy fahazarana. Ny hevi-diso matetika ananantsika rehetrarehetra amin'ny resaka boky dia hoe tsy mamaky boky tsony ny tanora, tsy tia mamaky tsony ny tanora na ny ankizy na ny olon-dehibe. Misy lafiny marina izay zavatra izay fa zavatra faharoa tena mila tadidiana mahatonga ny olona reny tsy mamaky boky, tsy omentsika fahafahana mamaky boky reny olona reny. Tsy fantatra aiza amin'ny biblioteka, tsy fantatra aiza ny afaka manjifa boky. Maro be ny ray aman-dreny matahotra mitsofoka anaty atao hoe librairie anankiray. Dia izay rehetrarehetra zany mbola maharisika ny olona ilay izy. Tena be dia be ny ankizy hitanay niova tao aorianany hoe fandalovanay ohatra nahita boky voalohany vita malagasy hatraminy fanaraka amin'ny zavatra hitany isan'andro dia mamaky boky izy. Ilay izy fotsiny tsy tonga ny ampelantanana satria tsika tsy manao an'izay ahatongavan'ilay izy eny ampelantanana. Maro toerana ahitana tranom-boky eto amintsika ary betsaka ihany koa ireo fanatsarana afaka atao indrindra any amin'ny faritra raha ny fanazavana ny trany. Marina ilay toerana mbola maro koa zavatra mbola afaka atao za tsy miteny hoe fa lafatra ilay izy fa maro zavatra mbola afaka atao. Be dia be ny communauté de lecteur miforona amin'ny réseaux sociaux. Be dia be ihany koa ny librairie sy biblioteka kely misokatra eto sy eroa. Be dia be ny toerana fivarotan-tsakafo mametraka coin biblioteka zareo ahafahany olona mamaky boky. Eto Antananarivo zany efa manana tolotra maromaro tsika any amin'ny faritra mbola betsaka ny afaka atao nefa. Apetraka ny politika mazava ampiroborobo sy hanaovana laharam-pahamiaina ny boky sy ny vakiboky eto Madagasikara hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Tafitrona tazany fanentanana ny tsirairay ho tia mamaky boky. Fotoana tahaka izao izy no mampitsiahivana ny lanja ny boky eo amin'ny fampandrosoana ara-tsaina, ara-kolontsaina ary ny fampandrosoana ara-panambeazana. Manohy ny asa sosialy sy ny fanohanana ireo tanora izay ambara fa ho avy ny firenena ny antoko malagasy miara-miainga. Androany nosokafana ny toerana fanofanana maimaim-pony ireo tanora ao Toamasina tafiditra ao anatiny tambenina andraikitry ny antoko amin'ny vahoaka ny hetsika ho hiajo andriany anarivelo nandritra ny fandalovana ny antoerana. Santonany amin'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV ny mahakasika izay tamin'ity androany ity andoarantsika izay. Misokatra ny toeram-panofanana ireo tanora feno taona ao Toamasina izay tsy misy sarana. Maharitra 3 volana ny fampiofanana ary misy ny fanomezana sertifika ara-dalàna. Tanjona ny ahamatiana ireo tanora mpiofana eo amin'ny sehatry ny tao-trano na ny BTP, fiara-miasa amin'ny fiangonana Eklezia Episkopal Malagasy
analamalotra toamasina nisy ihany koa ny fanomezana vola fanohizana ny asa izay ataon'ny kristianina ao amin'io fiangonan'io amin'izao fahatongavany filoha nasionaly ny antoko malagasy meramiangana ny mmm hajo andriana narvelo any antoerana izao mitoehatrany arak'izany ny fanohizan'ny antoko mmm ny asa sosialy sy ny fanohanana ireo tanora izay ambaro ombenembeny fa ho avin'ny firenena tafiditra ao anatin'ny tamberina andraikitry ny antoko amin'ny vahoaka izy ireo izay efa nitondra ny anjarabirikiny ihany koa amin'ny fanampiana an'ireo mpiray-tanindrazana lasibatry ny fandalovany rivodoza gesany tany amin'ny faritra antsinanana iny tsy azo ekena ny fanaovana sorona ny zon'ireo vahoaka manohitra ny tetikasa varamada na ny bazy toliara teoloha sy ny arena voajanahary nentim-paharazana ary ny fiandriana ampirenena mba hamalina ny filany mpitondra amerikanina hoy ny nambara ny kradoi madagasikara marihina fa ity fanambarana ity dia nataony kradoi taoriny vaovao nivoaka makasika ny diniky ny premier ministre malagasy sy ny sekretera ampanjakana lefitra nandritra ny fionany tany Washington momba ny tetikasa varamada nisokafana androany alakamisy 3 aprily 2024 ny fiona ambeny tantsaha varadrano 2024 izay itohy atramin'ny alahady 20 aprily 2024 avy zao fankalazana ny santabary iarahana amin'ireo komina 40 ao amin'ny distrikana varadrano nandritra izany nisy ny fanolorana ny voalohambokatra ho an'ny fitondram-panjakana izay nisoloana mpanolontsaina avo ny fanavaozan'ny republikan'ny Madagasikara ny médecin général de brigade Jaftasundry Marcelin sy ny général Rabiarmandana Lucien tsevina fa isan'ny fanambin'ny fitondrana fanavaozana ny fahavitantena ara-tsakafo ilaina arak'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa indrindra ny lalana anamorana ny fampiakarana ny vokatra eny amin'ny tahirim-bolona ampanjakana na ny trésor public no andraisan'ireo mpianatra ny vatsim-pianarana mandritra ny taom-pianarana manomboka izao ho an'ny mpianatra manirana nosy ity fanampan-kevitra vaovao ity ny antso natao amin'ny seranantsambo nantsaranana ny sampiady espagnol ny 20 aprily lasa teo ny 20 aprily 2024 nisy ny fanazarantena ny raha ny tafika andranomasina rotonta izay nifantoka tamin'ny ady atao amin'ny mety ho firehetany sambo maresaka iraisam-pirenena vetivety nanome baiko ny tafika andranomasina amerikanina ny filoha Donald Trump androany antifirana sy amotika tsy misy fisalasalany lo samby iranianina rehetra miodiodiny Detroit d'Ormuz amin'izao fotoana izao andaniny mangataka ny anitarana ny fampitsarana ny ady any Moyen-Orient ho ray volana i Liban nandritra ny fifampiresahana tamin'ny Israel tany Washington ny ariva teo izay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahantsika ho any androany n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ity ality santionan'izay ny journal de l'économie resahana betsaka ny tontolo ny fitrandrahana arena kibon-tany mahakasika an'ireny bravura ny fiarah-miasa amin'ny orinasa afrikanina isan'ny misehatra ao anatin'izay fanavaozana ny antota-kevitra momba ny arena kibon-tany izay ao anatin'izao rehefa avy eo vitan'izao fampalalam-baovao zao nanarahantsika an'izay fandarana izay tena kosa mametraka ny veloma mandra-bitafa veloma topoka mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy za présenté ny vaovao
avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.